Je marche debout sous le nom de Jésus. Le sol peut trembler, mon cœur reste en feu. J'ai pris mon armure et mon front reste haut, car la croix devant moi annonce le drapeau. Je n'ai pas peur quand tu marches avec moi. Les chaînes tombent quand ta voix parle pour moi. Je tiens la ligne, je tiens la foi, et dans le combat, je sais qui me voit. Je ne cède pas. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Ton nom me lève au milieu du feu. Ton nom me garde, je vaincrai. J'ai vu la nuit essayer de m'encercler, mais tes mains puissantes m'ont déjà relevé. Mes cicatrices parlent de ta fidélité. Chaque pas dans l'ombre est un pas vers la paix. Mes ennemis fuient quand j'élève ta voix. Je porte ta lumière là où je vais, là où je dois. Je n'ai pas peur quand tu marches avec moi. Les chaînes tombent quand ta voix parle pour moi. Je tiens la ligne, je tiens la foi, et dans le combat, je sais qui me voit. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Je suis guerrier, je tiens debout. Je suis à toi, je ne cède pas. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Ton nom me lève au milieu du feu. Ton nom me garde, je vaincrai. Qui pourra me briser quand tu règnes sur moi? Qui pourra me faire plier si ta main conduit mes pas? Je lève ma voix, je lève mes mains, le roi devant moi et l'ennemi s'éteint. À toi, je ne cède pas. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Ton nom me lève au milieu du feu. Ton nom me garde, je vaincrai. Victoire en Jésus-Christ. Victoire en Jésus-Christ. Je suis guerrier, je tiens debout. Je suis à toi, je ne cède pas. Halleloja! Ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra mpitiavana amin'izao volana vaovao izao izay nomeny Tompo antsika noho ny fahasoavany sy ny famindrapony. Voalohany indrindra dia mankalaza sy misaotra an'Andriamanitra tsika satria lehibe ny fahatokiny amintsika. Raha mbola eto tsika androany
raha mbola afaka miderana ianarany, raha mbola afaka mandre ny teniny, dia tena profo izany fa mbola miasa eo amin'ny fiainantsika ny tompo hoe tsy nandao antsika Andriamanitra. Na dia teo aza ny reo ady, ireo fanamby, ireo fotoana sarotra teo amin'ny fiainantsika, ary ireo zavatra mety nolalovantsika tamin'ny volana lasa, dia nitantana antsika tamin'ny tanany mahery izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondra antsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Amen. Ary ankehitriny amin'ny fanombohan'ity volana aogositra ity dia misaotra an' Jesosy Kristy tsika satria mbola nanome hafatra sy tari-dalana ho an'ny fiangonany ny fanahy masina. Amen. Andriamanitra dia tsy mamela antsika handeha tsy misy fitarihan'izany. Isaka ny vanim-potoana dia manana teny manokana izy izay tiany ambara amin'ny olony. Koa enany ny fanahy masina nokatra amin'ny fontsika sy ny saintsika mba handraisantsika ny tenin'Andriamanitra ka ahatonga n'ity volan'ity hoe ho fotoana mihitsy hoe fanovana ny fiainanao, fanavaozana ny fiainanao ary fitomboana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Alleloia. Alohan'ny dirantsika amin'ny lohahevitra amin'ity volan'ity dia oka ho fantatsika aloha hoe inona ny antony ametrahantsika ny andro voalohany eo am-pelantanan'ny tompo, hanolorantsika ny zany eo am-pelantanan'ny tompo, ary koa ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra na ny révélation izay hitarika antsika amin'ity volan'ity. Jerentsika ny ao amin'ny Romanina toko 12:9-12 izay milaza toy izao: amin'ny anara mahery Jesosy Kristy, ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Mampianatra antsika eo andininy io fa misy lanjany lehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny zavatra tokana ho azy, ary ny santatra dia ilay voalohany natokana ho an'Andriamanitra, ary rehefa natokana ho Andriamanitra ny voalohany dia mitondra fitahiana ho an'ny ambiny rehetra ny izany. Amen. Noho izany izay ny antony hanolorantsika ho an'ny tompo ity andro voalohany amin'ny volana aogositra ity, ary satria natokana ho an'Andriamanitra ny fiandohana dia mintsika fa eo ambanin'ny fitahiana ihany koa, eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra ihany koa ireo andro rehetra manaraka amin'ity volan'ity. Amen. Engany ity volan'ity ho vola ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao, ho vola ny fahitana varavarana misokatra ho anao, ho vola ny fandrosoana, ho vola ny vokatra, ho vola ny famalian'Andriamanitra ny vavaka. Amen. Engany izay rehetra ataon'ny tananao dia ho ambin'ny tompo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Engany ny asanao, ny fianakavianao, ny fanomponao ary ny tetikasanao ho eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra hatrany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Amen. Tamin'ny volana lasa teo tsika dia niresaka tamintsika ny tompo momba ny fifandraisana akaiky aminy. Nampianarin'ny tompo tsika fa tsy ampiny hoe mahafantatra an'Andriamanitra fotsiny, tsy ampiny hoe tonga mbivavaka fotsiny, tsy ampiny hoe manao fanompoana fotsiny, fa ny fanarian'Andriamanitra dia ny ananantsika fifandraisana velona akaiky, fifandraisana lalina aminy. Araka ny tenin' Jesosy Kristy tao amin'ny Jaonina toko 10:14 hoe mitoera amiko ary izao hitoetra aminareo. Ny antson'i Jesosy mantsy dia tsy antso amin'ny hoe fitsidiana fotsiny, hoe ndao hitsidika an'i Jesosy indraindray etsia, fa antso ho amin'ny hoe fitoerana mihitsy miaraka aminy. Ary rehefa misy ny fifandraisana akaiky sy lalina dia misy zavatra iray izany tsy maintsy miorina ao anatin'io fifandraisana io. Dia inona izany? Dia ny fanekena izany. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Amosa toko 7:7:
mova misy roa miara-mandeha raha tsy efa nifanaiky enonao fanontaniana tsotra izy io nefa misy fahamarinana lalina. Omentsika ohatra ny olona roa izay te hiara-andeha dia tsy maintsy mifanaraka, tsy maintsy mitovy ny tanjona, tsy maintsy mitovy ny lalana, tsy maintsy mitovy ny fomba fijery, tsy maintsy mifampatoky. Fa raha tsy izany dia tsy afaka hiaran-dalana ny olona anankiroa. Ohatra hoe misy namana roa zao manapa-kevitra hoe ndao tsika hanao dia tena hoe andeha lavitra tsika, dia io ilay namana voalohany hoe andao tsika ho an-dego e, dia ozy izy ilay anankiray tsy ianao ankany-dego fa za kosa ao ankany Fort Dauphin. Hitanao, samy namana ireo ary ilay toerana samy toerana tsara eo, samy manana ny akantony ireo toerana ireo, tsy hoe ratsy ny iray na hoe tsara ny iray, fa ny olana dia izao, tsy mitovy ny toerana alehan'ilay mpinamana. Raha samy miziriziry amin'ny lalana ireo dia tsy ho afaka hiara-mandeha mihitsy. Mba hahafahan'izy ireo miaraka mandeha dia tsy maintsy mifampiresaka aloha izy ireo, dia mifanaiky hoe aiza ny alentsika, inona ny tanjontsika, dia rehefa vita mifanarahana vao afaka manomana ny dia zareo. Dia toy izany koa ny fiainana ny miaraka amin'Andriamanitra. Matetika isika manao hoe tompo tario nefa indraindray ny fontsika dia efa nanapa-kevitra ny lalana alentsika. Mitady an'Andriamanitra tsika hitany drafitra antsika na planina antsika, nefa tsy manontany izay drafitr'Andriamanitra ho antsika. Fa ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra dia midika hoe tsy Andriamanitra manaraka ny sitrapontsika, fa isika no manaiky sy manaraka ny sitrapony. Izany ny atao hoe tena fanekena. Amen. Inona marina ny atao hoe fanekena? Alohan'ny dirantsika lalindalina kokoa mantsy dia tsara ho fantatsika ny dikany atao hoe fanekena. Ny atao hoe fanekena dia fifatorana masina, fifandraisana izany fifandraisana hoe miorina amin'ny teny nomena sy amin'ny fahatokiana, ka samy manolo tena ny andaniny sy ny ankilany. Tsy mitovy amin'ny mihitsy hoe tsy mitovy amin'ny fanarahana tsotra ataon'ny olombelona ny atao hoe fanekena. Ny fanarahana ataon'ny olona mantsy dia matetika dia mifototra amin'ny hoe tombontsoa iraisana. Raha mbola misy tombony dia tohizana, fa rehefa tsy misy tsony dia tapaka ny fanarahana. Izay ny olombelona. Fa kosa ny faneken'Andriamanitra dia miorina amin'ny toetrany, satria Andriamanitra dia mahatoky, dia mahatoky koa izany ny fanekena. Tsy miovaova araka ny toe-javatra na ny fihetsem-po izany. Izany indrindra ny antony lazany tamin'ny Abrahama hoe eo amin'ny Genesis 7:17 hoe ahoriko ny fanekeko dia lavidavitra keo dia ny fanekena dia fanekena mandrakizay. Ny fanekena dia izao mitaky hoe firaisan-tsaina. Jereo tsara hoy ny tompo amin'ny Amosa 3:7 hoe mova misy roa miara-mandeha raha tsy efa mifanaiky. Amen. Dia tahaka an'ilay mpinamana anankiroa teo dia ohatr'izay koa tsika sy Andriamanitra. Fa tsy hoe hotsika indraindray hoe tompo taio ny tetikasako, nefa tsy manontany akory tsika hoe tompo inona ny sitraponao mitetikasako. Dia averiko ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra dia tsy midika hoe Andriamanitra ny manaraka antsika, fa isika ny manaraka azy. Tsy izy mampifanaraka ny sitrapony amintsika, fa isika mampifanaraka ny fiainantsika amin'ny sitrapony. Rehefa izany nataontsika dia tanteraka ny tenin'ny Amosa io 3:7 hoe satria efa mifanaiky tsika sy Andriamanitra ka afaka miara-mandeha izany tsika aminazy isan'andro.
Izany ny antony hoe hitondran'ny fanahy masina antsika amin'ity volana ity, hoe tena hiditra ao anatin'ny lalina kokoa. Tsy ampy mantsy milaza hoe tia an'Andriamanitra tsika, fa ilaina koa ny manaiky azy ho tompo, ilaina ny anarantsika ny teniny, ilaina no hoe hijoro amin'ny fanekena nataony amintsika zany, fanekena mandrakizay. Alleloia. Ary ny fanekena mantsy dia tsy hoe zavatra miorina amin'ny fihetsem-po fotsiny, satria indraindray miova amin'ny fihetsem-pontsika. Misy fotoana tsika faly, misy fotoana tsika reraka, misy fotoana tsika mora mino, misy fotoana tsika mandalo fitsapana, fa ny fanekena amin'Andriamanitra dia mijoro amin'ny zavatra anankiray, dia mijoro amin'ny fahatokian'Andriamanitra. Ny olona afaka miova, toe-javatra afaka miova, fa zao Andriamanitra tsy miova na oviana na oviana. Hoy izy tao amin'ny Genesis 7:17, ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao. Amen. Ary ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranany dia fanekena mandrakizay. Amen. Mba ho Andriamanitra ao sy Andriamanitra ny taranaka mandimby anao ao ho Jehova. Amen. Jereo tsara zany fa tsy fanekena mandritry ny fotoana fohy fotsiny, tsy fanekena mandritry ny fotoana hoe rehefa tsara ihany ny zavatra, fa fanekena mandrakizay. Andriamanitra dia tsy tiantsika hoe rehefa tsara foana ny toe-javatra, tsy mijanona miaraka amintsika izy hoe rehefa mandeha tsara foana ihany ny zavatra, non, fa mahatoky antsika izy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Noho izany amin'ny fofeny fankasitrahana sy finoana, amin'ny anara-maherin'ny tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Jesosy Kristy tompo malala, no anorantsika nyity volana aogositra ity ho volan'ny fanekena, ho volan'ny fanekena. Amen. Ary ny teny fototra dia hitantsika teo amin'ny Genesis 7:17 teo hoe ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranany dia fanekena mandrakizay. Mba ho Andriamanitra ao sy Andriamanitra ny taranaka ao mandimby anao ao ho Jehova tompony maro. Amen. Vola ny fanekena. Engany tsika hiditra amin'ny fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekena. Engany tsika tsy orina amin'ny fihetsem-po ihany, fa iorina amin'ny faneken'Andriamanitra. Amen. Mino fa engany hoe ny fiainantsika, ny ankonantsika, ny fanompotsika, ny hoavintsika rehetra dia iorina amin'ny fanekena tsy miova nataon'ny tompo. Engany ity volana ity ho volan'ny fitahiana ho anao ambany fanekena, volan'ny fanavaozana ara-panahy eo ambany fanekena, volan'ny fahatokiana eo ambany fanekena, volan'ny fahatanterahany teny fikasana eo amin'ny fiainanao eo ambany fanekena, ary indrindrandrindra volan'ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao ambany fanekena. Amen. Mirary volan'ny fanekena feno fitahiana ho antsika rehetra ako ary ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisan'ny fanahy masina. Amen. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika ary toetra ohatran'i Jehova andro lavintsika. Amen.